Mahafaly hatrany tompoko lasitako vavy ny miaraka aminao rehefa takariva toy izao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao manolotra ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany ny resaka manodidina ny fampihavanam-pirenena no isan'ny songadina tamin'ity androandroany ity hoentina amintsika ny antsipirim-baovao mahakasika izay ny fanohikevitry ny filoham-pirenena ihany koa mahakasika ny fikasana anakirotana eto amin'ny firenena isan'ny hoentina amintsika ihany koa nefa amin'ity androandroany ity ny sehatry ny tsy fandriampahalemana eto Antananarivo voalaza matetika tatoato zay ny mahakasika ny fikasana anakirotana eto amin'ny firenena ny antso amin'ny fitoniana ny filoham-pirenena Rajoelina Mampianina raha koatra izay ny antso amin'ny fanomezan-tanana amin'ny fampandrosoana ihany koa ny tenany tao anatin'ny resadresaka ny fanaovana taminy. Namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety amin'ny filoham-pirenena androany teny Ivato amin'ireo raharaha izay mitranga eto amin'ny firenena toy ny korotana izay nitranga tany Mahajanga ny fiandohan'ity herinandro ity. Ny antso noho izany ny tenany amin'ny fitandroana fitaniana sy ny filaminana any lala tokana ahafahana mampiroborobo ny fampandrosoana. Izy aloha ny angatahako aloha zany dia ny hoe amin'ny vahoaka dia hoe hoaka ho tony ary tokony hibanjina foana ny fandriampahalemany fiainam-pirenena satria ao anatin'izany ihany no entina bandrosoana ty fiainana ity. Tena misy manakorotana, misy ny tsy manaja lalàna, misy ny te iopefy tsika efa milaza foana fa ao anatin'ny fanjakana tan-dalantsika zao tokony hanaja izany ny rehetra ary tokony hanaja ny fahafahan'ny hafa. Afaka miteny ianao tsy manino izany, afaka mitsikera ianao tsy manino izany fa ajao ihany koa ilay fahafahan'ny hafa fa tokony banjinina zany na tanora izay mianatra na mpitantana na mpampianatra mpitantana amin'ny ambaratota maro samihafa na amin'ny vahoaka rehetra izay ilay hoe tombontsony vahoaka izay foana izay etsika mandrosoana fiainana. Eo amin'izay resaka fampiroboroboana izay eo amin'ny lafiny toe-karena dia nanazava ny filoham-pirenena fa isan'ny lamba matipaika entina hanarenana ireny orinasa mpanjakana ireny. Zay aloha ngamba za tsy hiditra amin'ny antsipriany hoe inona izay zavatra iray fa satria tsy fantatro koa ilay antsipriany zavatra tianao tenenina fa ho zany fotsiny hoe raha mikasika an'ireny orinasa mpanjakana ireny zany dia efa misy politika apetraka izay entina hanarina an'ireny amin'izao fotoana izao zany. Mety ilana findramam-bola ireny mety ilana vola avy amin'ny fanjakana ihany koa fa na inona zany dia misy tetika tsy maintsy apetrakatsika amin'ny hanarenana izy ireny satria sady hiteraka asy ireny hiteraka fampandrosoana ireny ho an'ny firenentsika. Marihana fa anisan'ny vaindondra rà ho an'ny filoham-pirenena ny momba ny famerenana ny tany tan-dalàna ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara.